Lohahevitra ny safidina amin'ity fanamariana ny 5 taona ny verenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ity dia ny hoe ny fitiavan-tanindrazana sy ny fihavanana antoky ny fampandrosoana mifototra amin'izay avokoa ireo hetsika samihafa tanterahana manomboka ny 7 ny volana izao. Anomboka ny 7 jona izao ny fety rehetra tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ity taona ity. Araka nambaran'ny komity mpanomana omaly nandritra ny valandresaka ho an'ny mpampalala vaovao teny amin'ny CMS Betongolo. Ankoatry ny mantso ho tanterahany Folondainy Mahamasina dia heverina isindray ny podium lehibe ny amin'ny araben'ny fahaleovantena sy any amin'ny toerana maro. Isan'ny fanatsarana nentina tamin'ity taona ity ihany koa moa ny fisian'ny afomanga manerana ny distrika 7 raha toka teo anivon'ny faritra 20 no nanatanterahana izany teo aloha. Lohahevitra manao hoe ny fitiavan-tanindrazana sy ny fihavanana antoky ny fampandrosoana. Dia ao anatin'ny hetsika ihany koa zany tena ny mahasoan'ny komity dia mikasika ny fitiavan-tanindrazana. Dia maro ny hetsika ao anatin'izay zany indrindra ao anatin'ny manomboka hatrany amin'ireo mpianatra zany draine eran'ny Madagasikara dia ny sekoly tsy miankina sy ny sekoly mpanjakana maro be ireo hetsika izay tanterahana ao anatin'izay zany mba ahafahan'ny vahoaka malagasy indray zany manana n'le fitiavan-tanindrazana. Isan'ny fandaminana napetraka ihany koa ny fahatapahan'ny lalana eny amin'ny araben'ny fahaleovantena manomboka amin'io andro ny 7 jona io. Ho foana kosa ny tsena isaky ny alakamisy etsy Mahamasina amin'io andro ny 15 jona io mba ahafahana manatanteraka araka ny tokony ho izy ny fanomanana rehetra ny matso lehibe amin'ny 14 jona. Ankoatr'ireo, isan'ny fampompivavahana amin'ny 20 jona eny amin'ny FJKM Ambatonakanga ho an'ny FFKM, anana fampompivavahana ho fitrotroana am-bavaka firenena ihany koa ny mpino adventiste sy ireo mpino silamo. Isan'ny zava-baovao nentina tamin'ity taona ity ihany koa raha ny fanazavana ny fanentanana ireo tanora ho liana amin'ny tantaram-pirenena ka isy araka izany ny fizarana boky kely sy antotan-kevitra elektrônika isaky ny hetsika tanterahana ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena.